Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray tompam-biazana ho an'ny seran'antsambon'ny Toamasina ny taona 2024. Raha ny fanazavana no men'ny tompon'andraikitra dia 7,2 hetsy ny isan'ny kontenera nandalo tao amin'ny seran'antsambon'ny Toamasina nandritra ny taona Ny taona 2024 ny valiny no taona tsara indrindra raha ny fivezivezen'ny entana tao amin'ny seran'antsambon'ny Toamasina na ny SPAT. Raha ny fanazavana no men'ny tale général ny SPAT avelan'ny Christian Edy dia nahatratra 7,2 hetsy ny isan'ny kontenera nandalo tao amin'ny seran'antsambon'ny Toamasina, efa tafakatra ho avy 2 hetsy amin'ny kontenera nandalo tao amin'ny taona 2024 zany. In 2016 iny zany no année record tamina resaka trafic conteneur, zany hoe raha teny tsotra zany hoe nahavitatsika 209 000 boîtes 209 000 conteneurs tamin'ny heritaona 2016. Raha izao fivoaran'ny fivezivezen'ny takalo-an-dranomasina misy eto Madagasikara izao dia mety ho amin'ny taona 2024 any andy dia ho tratra ny fetra farany amin'ny isan'ny kontenera zaka ny seran'antsambon'ny Toamasina. Raha ny fanazavana no men'ny tele généraly hatrany mantsy dia eo amin'ny 4 hetsy kontenera eo ny fetra farany zaka ny seranana amin'izao endrin'izao. Capacité misy eto aminay aloha amin'izao fotoana zao zany any amin'ny raha tsy ilaza fotsiny aloha zany ny resaka conteneur dia mbola mahazaka atsika hatrany amin'ny 400 000 conteneurs 400 000 conteneurs. Androany moa zany ataontsika hoe 2017 ny androany mino angamba ny hafa tsy lavidavitry ny 2020 na 2021 ao zany dia fa tratra zay le 400 000 zay, zany hoe 400 000 zany amin'ny 2020 efa ho tratra. Dia raha ohatrany hoe tratra moa zay zany mihoatra dia fa somary ho sahirankirantsika amin'ny 2022. Tena fa androany dia efa mahafantatra an'izay, ary zay no mahatonga anay amin'izao fotoana zao zany hoe miazakazaka mafy mihitsy miara-miasa amin'ireo fanjakana japonais ny fanjakana malagasy zany amin'ny isiny zay fanampiana japonais zay zany hanitarana ny seranana mba ho tonga amin'ny hoe amin'ny 2020 tsika zany mba fa ataoko hoe tsy manano sarotra atsika tsony raha hiakatra ny échanges commerciaux amin'ny firenena malagasy ny any ivelany. Miandry tanteraka ny fanitarana ny seran'antsambo iarahana amin'ny firenena japonais ankehitriny ireo mpitantana fanitarana izay mety hanomboka any amin'ny volana jolay iny raha ny fanazavana nomeny hatrany.